na dia nikasa ny sasany tsy nahatratra izao, na dia niomana raha ny sasany tsy tonga teto, fa izahay reto dia no asoavinao manokana nahatratra ny vaninandro tonga soamantsara ty am-piangonana. Voninahitra lehibe ho anao Andriamanitra, kanefa ho anay zanakao ihany koa dia misalotra n'izany voninahitra omenao anay izany. Lehibe ny fitiavananay Tompo, ireto raim-pianakaviana mijoro ary nisafidy no aty am-piangonana hanatanteraka izany fetiny iray izany. Misaotra anao ny amin'izy ireto ary mametraka ny fiainan'izy ireo am-pelantananao. Tahiro ireo ray ireo Jesoa, matoa ny safidy ny fiangonana ireo dia mahatsiaro ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra. Ka izany fahasoavana izany no mbola angatanay ny tohizana ary ny fiadananao koa tononinay ho azy ireo. Misy koa ireo ray izay nikasa no aty fa noho ny antony maro samihafa, ao ny voatazona amin'ny asa fivelomana, tsy azo ialana. Andriamanitra mahita ianao. Ao ny mbola eny an-dalana ankehitriny, tantany sy fimby no ny diany. Ao ny any ambonin'ny farafaran'ny hôpitaly tsy salama, na ny marary ao atokantrano ka tsy afaka mamonjy fiangonana ihany koa izy ireny. Jesosy Kristy tomponay ianao, mahita ny momba ny tsirairay avy, anendry ny loharaninaretiny ianao ary anasitrana ny aretina ihany koa, anome hery ny fanafody ampiasain'izy ireo. Atanjao ny sain'ny tsy salama Jesosy ary ianao ny angatanay hiara hitondra aminy mba homaivana sy ho sitrana zany aretina izany. Misy koa ankehitriny ray tratra ny olana maro samihafa. Tsy afeninanao zany Tompo, olana amin'ny fitsarana, olana amin'ny asa, olana maro mandifotr'olona. Kanefa Jesosy ianao ny angavianay sady efa tianay, hiaraka amin'izy ireny ianao hijery azy ary ampahery azy ihany koa amin'ny olana maro samihafa izay mahazo azy. Misy koa ray ankehitriny mankalaza ny fetiny ray nefa anatiny hamamona, izay no safidiny. Matory an-dalana ny sasany. Tompo, manahoana reny ankohonana misy azy? Fa ianao Andriamanitra no mahita, ianao Andriamanitra no hitondranay azy ireny, mitondram-bavaka azy ireny koa izahay. Ao koa ny tokantrano izay efa tsy misy ray, fa ianao Andriamanitra rainay izay ray kiady ny mpitondran-tena, kiady ny kamboty. Ianao Andriamanitra meno ny banga, ianao ihany koa hamelona zany ankohonana zany. Na dia tsy eo intsony ary ny ray ara-nofo, fa ianao Andriamanitra no rainay izay tianay efa miahy mandrakariva ihany koa. Andriamanitra manan-karena ianao, ireto ray mijoro ireto dia manana ny fikasana tsara nasoavana ny ankohonany satria solo-tenanao Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano izy ireo. Izay fikasana tsara rehetra Jesosy dia apetraka eo am-pelantananao mba ho tanteraka sy lavorary izany. Fikasana ny any olombelona fa ianao Andriamanitra ny mandamina sy manatanteraka. Meo azy ireo Tompo ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana anatantosany ny adidy amin'ny maharay azy ao anatin'ny tokantrano. Eto anivo ny fiangonana, ny fiarahamonina ary ho fijoroana ho an'ny firenena. Ka mba ho ray vanina sy ray vonina Tompo, ny kristianina, ny ray kristianina eto amin'izao fiangonana misy anay izao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay izay efa nisolo heloka anay ary amin'ny anarany ihany koa nametrahanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Mahazo toerana tompoko. Ankehitriny dia atolotra ny solotenana ray ny fitenenana. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra tsika tafahoana eto indray amin'izao
andro anio izao indrindra fa ny andro fankalazantsika ny fetin'ny ray mijoro misolo-tena nyreto rahalahy ray eto amin'ny fiangonana ny ety anoloana sy tsika ray rehetra manatrika izao fotoana izao ary ny ray rehetra mbola manaraka izany koa any atokantrano any mitondra ny teny fisaorana tsika mianakavy nanome voninahitra ny fankalazana ny fetin'ny ray eto amin'ny fiangonana izao feno dia feno ny foa amin'ny hafaliana ry izy mianakavy tsy fantatra ny teny olazaina fa dia ny any ambara dia misaotra ary mankasitraka indrindra misaotra amin'ny fanomezana sy ny fitondranam-bavaka ho an'ny ray rehetra raha ny eno ny tsenjery teo tsika ray dia ataoko angamba be dia be ary tena mila tsotadidy le izy fa ny zavatra azonay ampanantenana angamba dia tsy ray ato anatin'ny fiangonana no tsy hanaraka an'ireny fa dia isaorana ny ankizy napita ny hafatra ary dia manantena fa ny ray rehetra koa dia ho ray mendrika ho vanina ho vonina ary hiainy fianakaviany hatrany ary ametraka amin'ny fiainan'ny fianakaviany eo anatren'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina marina fa izay no angatana avy amin'indray fa ho antsika rehetra kosa indrindrandrindra ny ankizy dia mbola veriko ihany fa ny fatahorana an'i Jehova no fiandoham-pahendrena ka dia manantena koa ny ray rehetra fa dia anaraka atsaka sy andavany an'izay dia ho fianakaviana fanina ny ao atokantrano voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Sotra an'Andriamanitra isika ry havana fa totosa soma tsara ny fotoana natokantsika ho fiarabana ny dada. Averiko etona ny famakiana ny teny izay hitantsika tao amin'ny jaonina toko 4:10 andininy faraika amby 30 manao hoe tiako ny ray ary arak'izay nandindiny ray ahy dia izany no ataoko ho an'Andriamanitra irery ny ny voninahitra. Amen. Misaotra ny sampanatsika lalady isika nitarika antsika ny amin'izay fiarabana ny natratrarina ny fetin'ny ray izany. Irosy amin'ny rakitra isika io ny topira ny dekona ndamina ny momba an'izany. Sami, Sita.
la la la
fosiantiamanico nindrafonao no itoerako ianao tompony ankinako ny eo akaikinao andriamanitro no tokony sy ay azony ao tompo ô tsy tsanga menatra azony tsy anda fiainana tena fany miaraka aminao tsy ho takatrizay tsy fiainana milamina na mafiaza indrandray ampela tananao voavany fatotro namboarinao ny lalako sitraninao ny ratrako novainao ny fiainako ny fitantananao andriamanitro dia tena makaky ny fitantananao andriamanitro dia tena makaky mafioainy tsoro anao ndraindray mitatsy olavoao fanoianao dia atrikao kanao zay mendrikanao ny alebiazanao andriamanitro dia tena makaky ny alebiazanao andriamanitro dia tena makaky nana tena fany miaraka aminao tsy ho takatrizay tsy fiainana milamina na mafiaza indrandray ampela tananao misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a manasanao a io midatabatra mirito mpandray fanasan'ny tompo vaovao ireto mitsangana isika marana ny fotoana amin'ny anolotra ny rakitra orian'izay dia ny hira mialosi na orian'ny sodrana
mantery Andriamanitra aminao zao tsodrana zao. Andriamanitry ny fiadanana masina anao samy tanteraky ianareo, iaro ny fananareo izy, iaro ny ainareo izy, ny tenanareo koa tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy Tompontsika. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisina amin'ny fanamasina hitarika anareo, iaro anareo, naiza li anareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireneny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho antsika izay manreny tapakilany avy any Rivonimamy dia ny sampana asa FF no miara-miandraikitra amin'izy ireo ny momba ny tapakila sy ny momba ny fandoavana azy.
Ianareo zay mangitahita mankanisa amin'ny rano, avy mividy divay sy ronono, nefa tsy ambola tsy amkarina. Mieno dia mieno ahy ianareo kahano zay tsara, oka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany hono Tompo. Velatra manoloana antsika ary reto famantarana hita maso reto, manambara ny fanatria amin'ny Tompo sy ny fahasoavany tsy hita maso, aseho mba hita maso azy tsapahitanana, ko asan-drato amin'ny Tompo ny fonareo. Fantatra efa tompontompo sy mpanjakany mpanjaka ianao Kristy, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, feno fankalazana ho an-danitra, ny ora-kerubima sy ny serafimy rakotry ny elany, le olona 420, ireo zay bibidia izay miseho manome voninahitra anao, ny anjely tsy ombialina ny mpaminany apôstôly, ko miantso zay Tompo, mba te hiombona amin'izany fiderana lehibe an-danitra zany, amin'ny fanjakana sy ny fiobina, ka omeo alalana zay sy torohevitra zay mba azo ioby sy ankalaza, ka anao hoe sika nyteny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina iny zay namadina azy dia niray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy, raiso hany, ity ny tenako izay omena ho anareo. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihiny dia hoy izy, misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kely. Izao natao fahatsarovana naovinany misotro ianareo. Fa naovinana ianareo ny mihina itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiary ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry Tompo renaizana an-danitro indreto izay manao ny fahatsiarovana nahatongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy amin'ny toeran'ny maty, ny fiakarana amboninahitra ary mifona eo ankavanany raha izy, ka manoatra ny mpandresy izay amin'ny alalany efa ty anay, ka matoky izay fa nafahafatesana fiainana zavatra ambony na zavatra ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra ka tsy asakana anay amin'ny fitiavan'i Kristy, ko miandry sy mitalao ny fiverenana izahay. Ko noho izany Tompo, mba fiainony voninahitra ny anaty pisaoranay, io tanteraka sakramenta masina reny Kristy le tokona Kristy le tamteraka, Kristy le natenina ny ray mandeha monja anay teo amin'ny azy fijaliana. Ry Tompo renaizana an-danitro, oka hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahery, le fanahy mamelona,
le fanahy manamasina manomena ny fanomezam-pahasoavana rehetra, le fanahy ny fahafahana. Izany fanahy zany no angatanay asa aminay mba hahatsiarovana tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay. Ko miano taminao zay ry fanahy masina. Amasino no mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino torak'izany ny divay mba hanambaran-drany Kristy. Fanao Andriamanitra koa za tanteraka ny teny zanako malalinao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy o aminao Andriamanitra iray tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Koa satria iray ihany mofo, isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza, fa isika rehetra samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay soarantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Ny rano fanekena vavazana latsa ny ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompandeha fivovotra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika no laran-kely voalahatra amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka. Ento zany kazaromo zay toerany fanahy ny fahafahana. Amen.
isika ny tena. Oka isika iombo-po amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika atao hoe zanakao. Tsy mendrika ity tsy mendrika itsipina zasombotsongolo latsaka avy amin'ny latabatra. Kanefa hoena hoe izay manatonay tsy mahafaka mihitsy. Sivy amby 20 amin'ny 294. Jesosy Kristy ilay miaro sy maneho ny heriny amin'ny fanafahana antsika hoe raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izao natao voafahatsiarovana azy. Jesosy no ranao sono nataonao avotray. Jesosy Kristy lahy mitaona antsika iainany finoana hoe sotrona rehetra ity fa ity no rako dia mifanekena vaova izay latsaka ho an'ny rehetra famelan-kery. Zao natao fahatsarovana naovinany misotro ianareo. Misaotra anao zay Tompo. Fa efa nandray arak'izay mety izy ho sakrameta masina izay ho an'ny mpanahy mahavoky hiary sakafo mifanjakany lanitra. Miaraka amin'ny rito mpandray vaovao ireto ary vaovao mandrakarivo izay amin'ny fanjakanao hiaranao mihinana ny vokatry ny voaloboka any an-danitra any. Misaotra Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy fa toy ny mpanompon'Andriamanitra. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika hanao ny rakom-pisaorana.
kaiaro anareo ampamirapiritra mitavana aminareo aneny tompo kaiantra anareo nanatra nitavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana petraka ivavaka mangina isika tompo ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Samy manao fety sambatra daholo arabaina ny reny tratry ny fetin'ny Ray